Makasika ny falafim-baovao eny anivon'ny komina manodidina kosa indray dia henitaraina ireo mpivarotra ao amin'ny tsenan'ny komina Ivato aéroport noho ny fandaminana izay napetraka ny tompona andraikitra amin'izy ireo. Tsy mankasitraka ny famondrana ireo mpivarotra sasantsasany araka izany ny ankamaroan'ny mpivarotra raha ny zava-misy eny an-toerana eny. Tsy mankasitraka ny famondrana ireo tompona andraikitry ny tsena ao amin'ny komina Ivato aéroport ireo mpivarotra sasany izay voakasika izany. Araka ny fantatra dia eo amoron'ny arabe ireo mpivarotra no voatery noesorina nanomboka ny zoma teo izay miisa 100. Manoloan'izany anefa dia tsy ankasitrahan'izy ireo ny toerana izay namondrana azy. Marina fa nahiditra tao amin'ny tsena. Nambaran'izy ireo fa tsy mifanaraka amin'ny varotra izay ataony ny toerana natolotra azy. Anisan'izany ity mpivarotra iray ity. Dia tamin'ny sabotsy aho zany rehefa nafindra tato anatin'ny saboty indray izay mivarotra dia lasa marary satria vovoka be. Voalohany izay dia mifandrony tonga le culia zany hividy. Dia niketrona be le kilia dia tsy nety vidina ny arifolo ara nefa io kilia io mba mahalany 30 000 25 eto aminahy. Maka an'ireo karazana entako ireo nefa tsy nety vidy. Mahakasika izay indrindra dia nitondra fanazavana ny ao amin'ny tompona andraikitra anivon'ny komina Ivato aéroport. Eo ampanamboarana ny tsena zany ny komuna ary eo amin'ny tsena zany dia misy mpiandraikitra be ny tsena ary misy koa ireo komitin'ny tsena zany manana solotena ary zareo isaky ny mpivarotra tsirairay. Ka eo amin'ny fanamboarana ny tsena zany dia misy fanamboarana izay atao. Ny zavatra hita nefa raha fahasorona amin'le toerana tratran'le voakitika fanamboarana tsena le olona dia lasa somary mandakely zareo hoe tsy etsika eto tsy ala eto nefa raha vao tsy manaiky mifandaminana ohatran'izay zany le olona dia sarotra zany ny fanaovan-draharaha. Ka amin'le lazainao teo zao hoe mifanakaiky ny mpivarotra siatsiatsy dia anjaran'ny komitin'ny tsena zany tena mandamina an'ireo mpivarotra ireo satria zareo no nanangana an'io komity io dia tokony arahany zareo atsakany sy andavany ny fandaminana izay apetraky ny komity. Ny komuna zany dia mpanamboatra mametraka ny infrastructure mba ahafahan'ny vahoaka miadana amin'izay zavatra vita amin'ny komuna ahafahany miasa. Nambaran'ny tompona andraikitra hatrany ary fa mbola eo andalam-pamitana tsena manara-penitra izy ireo amin'izao fotoana izao izay ahitana rihana. Ny zava-misy anefa dia mbola ahapahany ihany ny vita amin'ny tsena io. Manodidina ny 500 tapitrisa hoy ny nambarany ny vola izay mbola ilaina amin'ny tanàny foto-drafitrasa tsy mbola voafatra amin'ny fotoana izay mety ahavitahana azy arak'izany miankina amin'ny vola indrindra ny hetra hoy ny nambaran'ny tompona andraikitra izay antony nanaovana ny fanentanana amin'ny fandoavana hetra.